Siamo felici, fanno fatica una tomba oggi, mi ha
dia ianao aminy ny avy-dritra ary amin'ny timarainy atria rehetra dia miolona amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana zao tontolo zao izany mankalaza manome voninahitra koa midina toko ianao rehetrany fa ianao no tomponay ka tianay tompo andre ny feonay tianay tompo andre ny tororonay tianay tompo andre ny foa mampananay izay mitety tokoa amin'ny fitiavana Andriamanitra ny tsy fahatanteranay rehetra dia tianay homevoninao amin'ny ran'ny Jesosy Kristy ilay nalatsaka mba anationay ary ny fahasoavana kosa rehetra moaka hitoetra eo anivon'izao asa fanompoana tanteranay tompo amin'ny anarana zao Jesosy Kristy ilay tompo sataonjenay midimy ianao voninahitra fa miarahana izany petraka izy tonga amin'ny tontolo ny ankizy sy tanora isan-kerana dia aoriana ny tontolo ny ankizy sy tanora ny hira efatra amin'ny valopolo sy fitonjato fa efatra dia itsangana rehetrany mpandray anjara mivavaka sy aktivy fatiny ary mialohany andrenesantsika nytoteny ny firahavanampy fa efatra andreny fateny
Tulisan di sana
ampatsehifina atrano atsika tsy avakagavy hoe ankatoavy hoy fitarirana masina firenena ny fitarirana fanahy arak'izany amina dia misy endrika hafakely ataotsika ny fanamaky isika teo dia mbola amelona amaky iray ny tsara toko fahaenina ny dimy fahatelo telopolo hatramin'ny dimy fahaefapolo nafisitsika olona hatrany le tenalemany fe mahasoa koa ino izy dite zay otsika rehetra amaky izany amina jesosy may hoe ary midy iana rehetra sy dia marekita ary zanaky miatsinana ny vola dia nita ka mitroby tany amin'ny tandenaka jezirely ary sitria fa ny Jehova gidehona dia nisoranomana izy ka ny vola malagasy miavizy hita ary naniraka olona nankany manasirehetra izy dia mivolona nanaka azy eo ary naniraka olona tany amin'ny asena sy ny jeboloma ary mafitaka izy dia miakatra jenasotra ary gidehona tanandroanitra rantanano amonjenao Israely araka izay efa lazainao indro apetrako eo amin'ny famorona ity volon'ondry ray manontolo ity ka raha ny volon'ondry ihany no menany ao fa maina tanyreka dia ho fantatro fa tanano amonjenao Israely araka izay efa lazainao ary misy zany fa fomaraina koa izy ka mifiasa ny volon'ondry ary misy rahamanto teranofy ary koa dia olona tanan'andriamanitra oka tsy rehetra amiko faty izy irenao fa iteny izao ray mandeha izao onja aoka mba zabo izao indrimana izao monja amin'ny volon'ondry ka aoka ny volon'ondry ihany no ho aina fa tany rehetra kosa olelony anto dia atao mandemanitra izany tanan'olona ka ny volon'ondry ihany aina tany rehetra kosa satria ny antso famantsika ty mazava tokoa hoe ankatoafa ny fitarikany fanamasina hoy avy mafaly zay zany zarana fakareza mitona dia zao hoe katoavy ny fitarikany fanamasina fa ny fahavala dia mantsoy anao foana inatsika zava-dehibe hoantsika eto ny fahavalo izy dia mantsoy ianao foana hitatsika zany ny fatena nytentory aho la nivakitsika eto raha tsakana ny tentory ny firenena Israely Gideona inona ny zava-dehibe niakatra ny Midianita niakatra ny Amalekita ary niakatra koa zany miatsinana haniny arafosaka
Hallelujah. Ni Israel. Azay semua amtian wanita sejati macam ni ditolak bukan itu sini dia faham fala dia bahasa sini joe hiszo coronavirus fala dari kisah ini angku niaga difulan diingat jauh
Azay zavatra misy. Andriamanitra tsy nampiakatra tosi-drano hitany fitadiavany Gideona famatara. Fa izy dia mbola miteny hatrany tamin'izy tamin'ny Gideona. Ary zay zavatra hitantsika tara zany amin'ny teny fahefapolo. Fa ny zava-dehibe ny amin'ny zao ny mahamanokana Andriamanitra antsika ino fa maha-protestanta antsika dia tena Andriamanitra. Zay tena Andriamanitra sy nampiavaka ho voatazona nama satria ino ny zavatra fantatra fa misy rehefa todo sarotsy lavitra antsika Andriamanitra. Arozany Andriamanitra mitazana any Andriamanitra izy ka na feo miasa tsiritsika. Fa eto na dia hofon'Andriamanitra tanteraka mihitsy fa heninkaika i Gideona ilay neno azy ilay resaka taminy ka natonga azy mitiny ary tena Andriamanitra dia efa natao tamin'ny Gideona ny tananao mamelezanao ny fahavarana natao tanteraka zany dia hitantsika moa ny andinifahefapolo hoe ty nataona Andriamanitra zany tamin'ny miaino ka ny volon'ondry izy miaino maina fa ny tany rehetra kosa tena Andriamanitra dia eo amafolo na iza ary na inona ijoro ho fahavarotry. Afinaritra ny apôstôly amin'ny Timoty faharoa to fahatelo ny andininy faha-enina ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Inona no marina zao soratra rehetra meny tsiro manon'Andriamanitra dia manino azy mahasoko ho fampianarana ho fampizetana ho fanotsira zay diso fitaizanana amin'ny fahamarina mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asantsika. Nimiavana mba tsy afa-misaraka amintsika mpamoron'Andriamanitra ny teny Andriamanitra na inona zavatra mitranga na inona iza mitsangana ho fahavarotry satria araka ny voalaza eto mahatanteraka antsika ny teny Andriamanitra ka mampitoetra antsika ny fely fahavonona anina moa fa manao asa tsara. Zany avana no tiana Andriamanitra mba hanampy antsika inona ivipenana zay misy antsika ianao rehefa fantatra fa tsara satria zanak'Andriamanitra dia aoka aneny lay fahatsara manolona ny asa zay misy antsika. Ilay zany fa enina ny andininy fahafito ambin'ny folo avy dia mbola mahitadrano antsika tena Andriamanitra anankiray milaza hoe raisy ny famonjena ho fiarovaroa sy ny tena Andriamanitra ho sabatra e fa hoe ianao zany alala tena Andriamanitra dia manana fitaovana ary fitaovam-piadiana mahevaka ary zay ka manakatana amina eo anivony zao fiboana misy antsika zao fa tsy hoe fanadefa elaela tsy matetika tim-piangonana ianao lasa manino mialefy ny voninahitra hanika tsy miaina intsony ny tena Andriamanitra. Afinaritra tamin'ny efatra sasany maraina ny foa nahita
kely izy hoe fiolana nosy mikatona fa izay enanavy mitombo amin'ny fiolana. Ny any tsy sikolalahy fa izay atao maneno mianatra sikolalahy. Azay ilay mitarikatsika zava-dehibe fahady raha fahavalo dia manjoy avao foana kanefa Andriamanitra dia manaty misy miarana foana azavarina mitady famantarana foana fa ny ten'Andriamanitra dia foana. Ary raha raisina ny ten'Andriamanitra diana zava-dehibe fahady misy farany ianao desina Andriamanitra andresy fahavalonao foana. Manina tsara. Ianao desina Andriamanitra andresy fahavalonao foana. Any an-trano aloha tiako hanohy an'izao tokoteny zao ka vakio tsara toko fafito ny ndimy faefatra ambin'ny folo ka aotsika mahita hoe kaya resy any ilay fahavalona zanaka Israely. Alemanao ko ihany amin'ity androany rehefa milomy ianao ny ten'Andriamanitra ataon'Andriamanitra andresina. Azay ko ihany tiako andraisanao odiany ianao avakeo Andriamanitra ty fahavalona andriny fafito am-telopolo hatramin'ny andriny fasita telopolo. Fa ao anatin'ny teny io misy anay teny fa manoatra noho ny handresy isika noho ny aminay tiatsika. Efa nasehon'Andriamanitra riarana ny fitiava tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga teto tany. Ary efa nasehony koa ny fitiava fa ilay Jesosy Kristy maty nanevina dia nitsangana tamin'ny maty ary nanesy ilay fahavalona. Tsy nafahafatesana Jesosy azy miavaka nanesy ny fahafatesana manefaina ilay zanany Jesosy Kristy. Sara izy akeo sao dia mba tsy zanany Jesosy akeo tena sirajana tadidio zany raha resy lahatranao fa zanany Jesosy Kristy dia atao mazava fa hampandresy anao izy nininy ary izany izy nitsangana ny fahavalona fa tadidio zevy ny Gideona dia ny fiazonana hatramin'ilay tena Andriamanitra. Azay avy no anjo apetraka amintsika eo izao anaty voalohany satria tian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia mahavary zao volana toy izao ary iaina sy miverina ny fononany avy eo omany fitariany fanamasina ka ahatonga atsika ahatsiaro famanatika atsika Andriamanitra. Tety dia atao hoe disponible manao satria eny amin'ny rahatana hoe zany ten'Andriamanitra ary vokatry ny fiainana ten'Andriamanitra dia atao mandresy izaho sy nahy. Natrana Andriamanitra soavy tsy fidana ho atsika tsy mandravy. Para todos os problemas que eles precisam, Siya yung nangyayari ko siya.
voninkazo omanina aletia ao amin'ny kristiny soratany joda ny andimy faharoapolo zao tenin'Andriamanitra ihany ho ana rehetra teraka tamin'ny volana Mey hoy ny soratra masina fa ianareo kosa manara dia atao izay androsoanareo amin'ny fononareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanamasina avelonay fa ianareo kosa ny manara dia atao izay androsoanareo amin'ny fononareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanamasina arak'izany sitraka-Andriamanitra ianao androso ry lalahy sy ny vavy ary sitraka-Andriamanitra koa ianao ao anatin'izany fandrosoana izany hitoetra araka ny fitakan'ny fanamasina atsika mivavaka misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavana ao anazy ka imonanay afananay tokoa reto lalahy vavy samy zanaka ireto ngatana indrindra Andriamanitra araka ny teninao ny androsoa izy ireny amin'ny finoana ary ny hananana ny fifandraisana ka anaikitarianao fanamasina ka hiahery tokoa amin'ny androm-piainana ary mino koa fa afaka handroso ny amin'ny sitraka ny fona misaotra metrika ny fiainan'izy ireo moa zany amin'ny anarana Jesosy. Amen. Azo mipetraka ianareo a. Sika fiangonana ndengana hitsangana hanay ny tsodrana. Ary ira dimy androapolo sy dimanjato ny andimy fahatelo no amanarantsika zao fotoana izany. Raisiko ny tsodrana izay tononona amin'ny anarana Jesosy Kristy tompontsika. Ary io aminay androna finaritra sady tokana mpanjaka tompontompo laeleo amin'ny fotoana ary izy ihany manana tsy fahafatesana amin'ny toetra mazava tsy azo tompona zay tsy hitanona sady tsy hainjerena ho azy ireny amin'ny ny voninahitra sy ny fanjakana manana izay nan'izay fa ahoana rehetra Jesosy Kristy ny fiadanana. Amen. Pastor Sakafka.